Doria moa lay anarana ny ramina nandrona amin'ny fandarana fotsiny fa maro ny heviny fa eto lay doria lavaina amin'ny hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana fa indremy fahendrena no izana ifampizarana. Isaorantsika Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana fa atsika mizara ny soa sy ny tsara araka n'ilay teny filamatra manao hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao mijanaka mampara atomboy ao reno atsarao aza miato na kely na be vitanao le anjary tsangambato. Isaorantsika koa ny onjam-peony M3 FM fa atsika misitraka n'ity fandarana ity. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra marobokotra mampita amin'ny feo mivatana ny tokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mahavita azy manolotra anareo mifandarana kosa dia hiavanareo imanovo jery. Tsy hovatsika amin'ny fomba mifandarana araka n'ilay fanaontsika dia hialohavan'ilay zanam-pandarana ny hoe teny maivaleroa. Io teny maivaleroa io koa moa misy teny fanevany ny hoe anareo mpondonombo malandy anareo mpieno mifandarana sy mpandefa SMS io zany marambitsy miranga tany ny terahan'ity zanam-pandarana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao sika ampionjo fa zaka tao tsy agnara. Fakasitrahana amin'ny fandarana no imasony le tena zanam-pandarana akoatran'izay afatra ho apita amintsika mpanaraka an'ity fandarana ty zany ka mba ho tamby ny fakasitrahako zay fakasitrahanareo zay dia ezahako tononona eto ianareo zay nandefa SMS zany sy ny toerana ny avianareo tsirairay avy. Nike zandrikely mahavita azy Andrahibo tsy haiko na marina io anaran'ny tanàna io fa ohatran'izay le soratra ao. Papany Juvanio tsara rivotra Ambondrona, Richard Bekobay, Abbas Belobaka, Rivo Ambalavola, Sam Katsepy, Ferdinand Boboka, Ernestine Tsaramandroso, Fetra Mitsinjo, Dada Tsararano, Fetra Ambovondramanesy, Toky Mangarivotra, Josepha Fifio, Arthur Manga, Malala Tsararano Nosikely, Fanir Manjarosoa, Jean-Jacques Morafeno, Asina Mahavoky, Rabar Mahavoky, Julie Tanambao Sotema, Andrea Tanimasaja, Seeno Tsaramandroso Miarinarivo, Esther Ambovondramanesy, Fara 12 km maro voay zany, Bao Amboromalandy, Serge Amborovy, Estina manao kokoa Amparilava Katsepy. Makasitraka anareo rehetra amin'ilay fandefasana SMS. Eny tsy mitovy ny fomba entinareo manoratra fa ny heviny dia ny fakasitrahana ary za koa dia mankasitraka anareo satria ery lehibe ho anay mitondra mifandarana reny fakasitrahana hoentinareo aminay reny. Averiko tsy ahivona ny telefona ahafahantsika mifandray zany dia 032 44 759 83 034 84 759 82. Averiko indray 032 44 759 83 034 84 759 82. Zay indray ny zanam-pandarana teny maivaleroa arahantsika androany fa mba tsy hamonamonainantsika rehetra mialohany hamerenantsika n'ilay nataontsika farany teo dia volako lava lalao mbola hoela. Zay le loha hevitra narahantsika teo. Zany ny fanehoana amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ety ambony tany zany dia volako lava lalao mbola hoela. Misy tononkalo mpanoratra fata-daza iray zay teto Madagasikara, zay no nandravahako an'ilay izy tamin'izay dia ny hoe kaza mioraka ianao ry fahavaloko na koa hoe mikotaba sy milelalela holazaiko anao ve ny fikaloko dia volako lava lalao mbola hoela. Andriamanantena George tamin'ny taona 577 izy nanoratra an'izany amboara-tononkalo zany. Kaza mioraka ianao ry fahavaloko na koa hoe mikotaba sy milelalela holazaiko anao ve ny hira fikaloko dia volako lava lalao mbola hoela.
enina amby efapolo taona lasa zany zay nanoratany azy nahafantatra ve izy tamin'izany fa hoe any amin'ny fahenina amby efapolo taona dia mbola isy olona ivoy an'izany zavatra soratako zany fa io tonga amin'ilay teny fanevan'ilay fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato amin'ity fiaina mandalo ity maro ny mieritreritra fa ny fahitana hafaliana ny fahitana haravona ny fahitana hazavana ny fahitana fahatsarana ny tena ilazana fa tojo lalana mazava amin'ny fiainana ny olona anankiray fa rehefa anjay izy ny sendra irifiry sendra fahoriana sendra fijaliana sendra aispito sendra fahosana dia lazaina fa diso lalana izy teo amin'ny fiainana fa fitambaran'ireo rehetra reo zay ny tena fiainana amin'ity fiainana iainantsika ty fa misy manontany hoe miova ve ny fiainana maro milazan'izany miova fiainana ty ny efa nisy ankehitriny zao dia efa nisy koa fa iny fa ny lasa no miverina ary tonga mitsingeringerinina izy io iainany taranaka amin'izao io fa ny tena piray ombonantoka amin'ity fiainana ty ny lasa mpifanohitra ankehitriny dia ny zanaka sy ny ray aman-dreny ady be eo nefa ny tokony ho izy ny fiainana tsy miova fa mipetraka olova raha mitsika zany itsika an'io dia zao ny tadidio efa nisy koa ny tsiky tany aloha tany ary lalana efa hitan'ireo ray aman-dreny ireo io androany io fa torohevitra omeko anao dia mba harao ny teny ray aman-dreny ajao izy ireny raha misento isika an'io dia efa nisy sento koa ny fahagola tany tamin'izany efa nisy koa ny sambatra satria todo zay niriny izy dia sambatra ka natonga azy ho tafatambatra fa ny fahasambarana amin'izao miteraka fisaraham-bazana fanontaniana mila valiny hoe fa nahoana ny toy izany fahasambarana fahiny nampitambatra fa fahasambarana amin'izao mampisara-bazana mila mifanantona ampony zanaka sy ny ray aman-dreny amin'ny lafiny rehetra io amin'ny fifampitondrana amin'ny fiainana zany mba haomby sy mihay tsara zany ny fiainam-piarahamonina ny mpianakavy zay hita fa tsy amin'izany ntsony amin'izao ilana fanarenana tanteraka sady aza mijanona mianatra sy mandray zany amin'ny fiainana satria ny fiainana anie tsy mijanona mampianatra koa ny olombelona rehetra ambony tany io anao io za io afaka mandainga amin'ny zavatra tonga amin'ny saina fa anao tsy afaka mandainga amin'ny zavatra tonga amin'ny fonao zay ny mampiavaka amin'ny fijeriny ny zanaka sy ny ray aman-dreny amin'izao satria ny zanaka nampianarina dia ilaina vakiny sainy daholo izay zavatra resanao aminazy fa ny ray aman-dreny tamin'izany no be azy nanankato ny fony no entiny manaiky na mandamy zay zavatra rehetra ataony filazana fanao ny ray aman-dreny amin'ny zanany rehefa mananatra izy ny ambety teny io zay taloha zay sala amin'izao tsy fanao mihitsy manao fitafy tsy manakom-batana tahaka ny ataonareo zao tena tsy fanao io zay taloha tsy mba manao tahaka an'io mihitsy zay foana no ambety tenin'ilay ray aman-dreny amin'izao za tsy miteny hoe tsy mety zany mety zany fa tsy mahomby tsony ka tokony hiezaka isika ray aman-dreny zany amin'ny fikarohana fomba hafa hanatsarana an'izany atao hoe fitaizana zany tokony hiara-naika itsika ray aman-dreny fa samy hafa amin'ny fitaizana tamin'ny andro ny ainatsika sy amin'izao vanim-potoana iainan'ireo zaza amin'izao io zany hafa amin'ny fitaizana tokony atao amin'izao satria efa tsika ihany ingeny nampianatra azy ireo tsika mifatoka amin'ny fampianarana tsy haiko mbola tsy mahay miteny fa lefanao alekôly mila mahay zany dia anao koa tokony miezaka mahay miaraka aminazy
raha tena te hitaiza azy. Ity misy taridresaka ataoko ananarana amin'ny fitafy tsy manako batana io, zay efa tena mampiteny mona am'izao, tsy zaza tsy tanora, enina de efa reo efa nahazo taona aza. Io tonga am'le loha-hevitra antsika ny hoe dia volako lava lalao mbola ho ela. Raha miresaka amin'ireny zanantsika reny, isika ray aman-dreny de zao no tsara mba hanaovana azy. Mipetraka anao manontany azy ny hoe mba fantatrao very zanako, aiza ny ahitana diamant? Raha tsy fantany dia mba raha ho azy ny hoe any ambany tany lalina be any, zay voatsindry mivato, tena voaro mihitsy. Mba fantatrao very zanako, aiza ny ahitana perle, zay lafo vidy be reny? Raha tsy fantany dia mba raha ho azy ny hoe any ambany ranomasina lalina be any, ary tsindriny coquillage maro maharatra sy sahirana anao vao mahazo azy. Mba fantatrao ve ry zanako, aiza ny ahitana volamena? Raha tsy fantany dia mba raha ho azy ny hoe any ambany tany, rakofan'ny vato, raha tsy mangady lalina be anao tsy mahita azy. Asa mafy zay vao afaka mahazo an'izany volamena zany. Dia ampafantaro azy am'izay fa io vatany io dia sarobidy loatra mihoatra an'izay rehetra voalaza teo zay. Dia anontania zay, fa nahoana anao atao talaky maso ny atim-batanao? Mampanintona an'izay rehetra mahita? Lasa sanatria ohatran'ireny voankazo fihinam-boa masaka reny, mahaliana an'izay rehetra mahita azy, ary mitarika an'ireny nahita reny isikotra, dia tonga anao hopotraka. Sasa moa dia tonga de mandatra tena, manao tahaka amin'ny manga masaka zany. Nefa ianao de tena sarobidy, mihoatra lavitra n'ireny volamena, diamondra, perle reny, zay mitoetra amin'ny toerana tena voaro, sarotra laina, zany tena voajanahary. Raha voatandronao zany, makatahaka an'izany fomba zany ianao, dia mitombo voninahitra amin'ny fianakaviana, mihatsara ny fiainam-piarahamonina, tsy mandringa ntsony ny fiainan'ny taranaka tahaka ny misy am'izao. Satria vitsy am'izao zaza mipetraka anilan'ny mamany sy babany zany, vitsy. Satria mihay maro le zaza sary, zaza tsy misy ray. Ny vehivavy am'izao sady izy ny babany, izy koa mamany. No io tranga io foana izy io. Anao lamba tsy manako batana ndro ndesinao, maniry olo jiaby. Toy izany no fitaizana, fanabeazana, ilainy zao vaninandro zao. Zany hoe raha tafiditra amin'ny sainy zay, ka tsy manaraka izy, anao fa afaka didy. Fa raha ny lazaina takonila, zay foana no lazainao azy, hitantara zavatra tsy hita amin'ny maso ny fahiny ianao. Tsaiky am'izao songa, anao tokikizany ambadika ao, navokoany Levier, navokoany Rabofo, mahazo anarana hafahafa aby anao. Ka ilaitsika zany miezaka mba mitariky, satria tsika nampianatra, miezaka koa tsika mitrandraka zavatra hananaratsika azy. Fa tsy mety ny manipy, ohatrany hoe manakipy maso, fa hoe aizina io. Zay ny nataontsika natonga an'ilay loha-hevitra hoe dia volako lava lalao mbola ho ela. Zay ny narahantsika farany teto. Fa mialohan'ny arahantsika ny tena loha-hevitra arahantsika androany, dia mangataka ao amin'ny lafin'ny teknika mba andefa hira anankiray fandravantsika amin'ny fandara. 90 MHz.
Skomba misy ny mary, skomba ho avy ny rary, mba tiako izy tonga niany, io zaho voly antany. Skomba zaho no diso, skona nataoko tsy nety, mba tiako azava aminakay fahino, io zavo mety magnety. Ndezovy anao, zako tsy diso tsy magneky, fa kory atao, zay volagninao foregny, antena hely, tsisy olo ty tandregny, fa mijorony tsara, eka mbadio hagny afara, tantary tsara. Ndezovy anao izy, za koa tsy diso za tsy magneky, io tsy haiko amizeo. Donc atsika zany tsy maintsy miezaka ny hoe inona ny fomba entintsika manabe andreny zaza regny. Zay moa zany nomba karazana tolo-kevitra no entiny doria, mba sosi-kevitra hoentintsika any anivon'ny fiarahamonina any. Loha hevitra vaovao no arahantsika androany, fanahy mpiombonana, zay indray ny loha hevitra arahantsika. Fanahy na fiombonana, zay moa izy io, ohatrany hoe teny anankiroa natambatra fa noho ny fanambaran-teny malagasy dia latsaka le a lasa tsy mpanohizana, noho ny fifanahafan'ny F sy ny M dia lasa P, dia lasa hoe fanahy mpiombonana. Fiarahamonina tena malagasy ny tena ahitana an'io fanahy mpiombonana io, satria io fanahy mpiombonana io fahendrena teo anivon'ny fiarahamonina malagasy fahiny. No heverinay fa ny fifamoivoizan-kevitra ifanaovantsika tahaka zao no ahafahantsika manatsara zany hoe fiarahamonina tena malagasy zany. Ary sanatria mivava tsy fifandraisan'ny avaram-pianarana sy ny vahoaka ny ataontsika eto, ka fehezin'ny fitsipika ny maizina sy mazava, zany hoe rehefa mandefitra ny maizina rehefa mipoitra ny mazava, fa tena fanorona amin'ny alalan'ny fahendrena ahafahantsika manarina ny zavatra tsy nety eo anivon'ny fiarahamonina. Fa ny fiarahamonina tena malagasy, zany hoe fiarahamonina zay miorina amin'ny fitiavam-pianakaviana. Mbola misy ve zany zo? Fiarahamonina mifamatotra amin'ny fokon'olona, mbola misy ve zany zo? Fiarahamonina arafitry ny fihavanana, mbola misy ve zany zo? Fiarahamonina mivelona amin'ny fiombonana. Ireo rehetra reo zany mandrafitra ny fiarahamonina tena malagasy, isehony loha hevitra antsika ny hoe fanahy mpiombonana. Io le roa hevitra antsika androany zany, satria ireo no akora ahitany fanahy mpiombonana zany, ahafahantsika mandray zay mahatsara fiarahamonina tena malagasy. Ndeha ho fantaritsika ny hoe manahoana moa zany hoe fiarahamonina miorina amin'ny fitiavam-pianakaviana zany. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny malagasy mihitsy manko zany fianakaviana zany. Fa fianakaviana lazaina eto tsy le fianakaviana tailana kely reny, hoe fianakaviana baba mama zanaka, fa fianakaviana malalaka, mahafoaka ny lafikavana valo mihitsy. Toy izao ny filazan'ny fitiavam-pianakaviana eo anivon'ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny Ntaolo zany. Tahaka mivaro sy rano ny fitiavam-pianakaviana, atsà tsy mifanary, antrano tsy mifandao, sy ny hoe velona ray trano ary maty ray fasana, satria tsy mivelona ihany ny fianakavian'ny malagasy fahiny, fa hatrany maty ary mbola fianakaviany. Zay no natonga hoe velona ray trano maty ray fasana.
am'izao mbola zany tokoa ve tsy fahiny nofy amin'ny fianakaviana malagasy zany hoe avelan'ny havany ho very faty zany atafa nisy coronavirus tam'izany tsy ambelandreo tsy maintsy ataony zay atonga an'izany razany fianakaviany zany ho tonga any amin'ny fahasan-drazany zay no antony voalohany nanaova amin'ny malagasy famadihany fa tsy hoe nataotao fahatany izy ireny noho tsy fahalalana tsia ny olona moa zany manao fiaviny tafara zany noho tsy fahalalana mafandaniam-poana foana resaka famadihany tsia ny io alaly amin'ny fitiavam-pianakaviana io no natonga azy nanao an'izay satria tsy avelany very faty zany ny fianakaviana fa am'izao manahoana amin'ny fiarahamonina amin'ny fitiavam-pianakaviana samy mandeha samy mitady omby mahitsy le lafiny namany zany jiaby raty ravatsy kelikely niaraka amin'izay le fanabeazana sy le fampianarana nolazaina fa mandoka toe-karen'ny mpivady mihitsy ny fisiany fianakaviana maro be loatra ny vady aman-janaka ihany no tena fianakaviana ara-dalàna ivelan'izay dia avatazamina ozy zay ny fomba fiteniny azy nefa na dia io fianakaviana tailana io aza io afoeziny kely hoe zanaka mama baba iny mbola tsy milamina koa maro ny fianakaviana malagasy am'izao tsy manam-potoana tsony ifandraisana tsony zay sahirana za tsisy fotoana maro asanay voazarazara ny asa mandraharaha zany le fianakaviana am'izao ary ny tena loza efa zaza maro be am'izao ny tsy mahazo fitazany reniny tsony fa ny mpiasa an-trano reny miambina azy karaha reny miamby vorokely reny hainana ny fitiavana amin'ny reniny noho zany rehetra zany dia tsy mahagaga raha mihaibetsaka ny ady mpianakaviana mihaimiana trano ny fifankatiava amin'ny mpianakavy satria efa rava hatrany atokantrano any atokantrano any zany efa rava sady ny fatoram-pianakaviana efa rava sady ny fifankatiavana efa rava sady ny fifanajana efa rava sady ny fifampiheverana ary ny tena loza akon'izany tsy fifankatiava amin'ny mpianakavy zany dia tonga amin'ny tsy firaisam-pirenena tsony rava amin'ny fifandraisana samy malagasy ary tsy misy fampianarana atao tsony am'izany fa dia jerem-potsiny oatra ny tany nalavona zany ozy ny fitenenana soa ihany fa teo doria mba mamoa ary riko koa mba hitombo 10 zato arivo eny ty doria ty olo manao azy hiverenan'le fiarahamonina malagasy tena izy nolazaintsika koa teo hoe misy fiarahamonina mifatotra am'izany atao hoe fokon'olona zany mbola misy ve zany tsara ny manamarika fa ny ray ina ny fokon'olona teto Madagasikara fa iny tsetsatseta tsy aritra fotsiny ilazako anareo tranga mpiarahamonina hitako rehefa mandohany reny Canal Plus reny ianao dia azo aloha amin'ny taratasim-bola izy reny dia rehefa mandoha amin'ny taratasim-bola ianao dia misy bénéficiaire teneny Canal Plus de Madagascar dia ho zao tsy zany anaran'ny Madagasikara fa Madagasikara tezitra nge le mpiasan'ny Canal Plus aza ataon'io fa mabedy ana amin'ny asako fa ataovy mitsy hoe Madagasikara raha mba anaranao imanovo jery moa zany avadika an'olo hoe imanonga jery anao ravoravo ataoko aminaka zany aloha le izy mba andiniantsika azy fa zay ny tranga mba hitako dia zaraiko aminareo fa tsy zay ny tranga misy eo ny mpitondra fanjakana zany tokony mba tezitra amin'ireny hoe rehefa Madagasikara dia Madagasikara rehefa malagasy dia soratany hoe malagasy fa tsisy tokony hanovana azy
tam'izany raha misy ny fikonan-dony andriambavety moa filaza azy amin'ny tanàna nandinika ny sohiombonana ampandroso ny fiainana andavanandro ho an'ny malagasy zany sanatriavina misy tsy valam-pandry zany eo ampilazana ny zavatra atao zany tsy maintsy manaja an'izany atao hoe dinapokon'olona tsy salasalana mihitsy ny anasaziana azy raha sanatrika misy manao tsy manaja zany reny zavatra resana reny rava zany rehetra zany de noho inona de noho ny fanabeazana noho ny fampianarana nanjarina njaka ny fiheveran-tena samirery ka ilana fanarenana mafy zany fanabeazana malagasy eo anivon'ny fokon'olona enatra mafy anie zany amin'ny zaza mianatra amin'ny ekôlim-panjakana zany am'izao zanakanao fa hianatra amin'ny EPP nefa ny ekôlim-panjakana publika école primaire publique zany anarany fanjakana tompony zany nefa ny tokony iriariana satria ekôlim-panjakana ka talolo zay mbola nianatra mbola nisy fanajana be ary tena iriariana mianatra am'zany fa am'izao enatra bava tiaby milomay amin'ny privé any dikan'izany latsa-danja nge zany lenintsika hoe ny amin'ny fanjakana fanohinana fotsiny any eto tsy misy fiarahamonina arafitry ny fihavanana io fiarahamonina arafitra ny fihavanana io tsy hoe roa mpihavanana amin'ny fianakaviana ny aviny fa tena fihavanana amin'ny mpiarahamonina fotsiny am'izao zany hoe ny tsirairay zany de mahatsapa fa misy zavatra hitambarana eny anivon'ny fiarahamonina eny de ny fihavanana zao ny filazany sy fanorenany azy fa iny rehefa tena te ilazany io fihavanana izy trano tsy misy avaratra ozy ka zay tsy maleky alofana am'zio neta misy trano may isaka olo manafody tranony boko manao zay tsy hamainy tranony fa izy ao iny izy ndro miady rery ao nefa mifahiny trano tsy misy avaratra zay tsy maleka alofana mbola misy ve zany am'izao ary nitadiavan'ny porofo mihitsy io fihavanana io tamin'ny taolo malagasy ny hoe ladimboatavo ny olombelona ozy ka ray fototra ihany entiny tenenana zany atsika io ny raiky to fa le ladimboatavo mo misandrahaka amin'ny lafo valo ary rehefa tena teaka mamy azy mafy zay izy de zao ny filazany azy aleo very tsy kalakalam-bola toy zay very tsy kalakalam-pihavanana mbola mitoetra am'izao ve zany io interenakay bako mila sombatiny aza tsy manoe pardona hita fa loloaviny mihoatra ambony mihitsy zany fihavanana zany mihoatra ny vola fa iny io fa tsy am'izeo antony satria fantany taolo fa namana ihany eny no arena ary izy no afaka miaro anao am'ty fiainana ty zay moa matetika verimberina ko eto foana atsika raha te hipetrahany zany atao hoe fahendrena zany de azadino fa atsika tsy maintsy miala eto manaovany tsara mampalahelo fa noravain'ny fanabeazana sy fampianarana ro rehetrarehetra ireo rehefa ampianatra zaza ny ray aman-dreny atsika ray aman-dreny am'izao zany miazakazaka mihitsy mitady an'ireny sehatra afana mifanerasera ny vola reny douane impôt magistrat avocat mpanao politiky fa ny asa fampianarana zay fototra amin'ny fanabeazana mahatsara ny taranaka profession cimetière babe tsy hitako raha ataoko lao zasay aleoko zany mampianatra efa fara idiny safidy zay vao mampianatra fitiavam-bola indray no nasolo an'le fihavanana foana ny araka tamin'izay ny fifampitsimbihnana ny samy malagasy sanatria mivavana diny lela ialako tsiny amin'ny fomba fiteny fa nanjolahy indray zany no lasa fiarahamonina malagasy
samy tetika zay ahafeno mipaosiny tsirairay. Ny aratsy ny fiainam-bahoaka, tsy mifanaja ny ray aman-dreny sy ny zanaka, miady lova ny mpianakavy, fa ty tsy hoe lova ny sotoavina fa ty le lova trano, tany, tôbily, saka olo miady lova jiaby. Zany zavatra misy. Mifamely ny mpiasa sy ny mpampiasa. Voavilivily amin'ny tsy tokony aleny volam-bahoaka. Manao kitapo-loaka ampitambola. Mandroba ny atsy. Mifetsy ny heroa. Ka tena maty ny fampitokisana amin'ny mpiara-monina. Fa zao, manana andraikitra lehibe amin'izany ianao, anao mihinana ka io. Manana andraikitra lehibe amin'izany zao, manana andraikitra lehibe amin'izany atsika rehetra. Fa eto aloha fambamana ny azy Dorien, fiarahamonina mivelona amin'ny fiombonana. Anisany nanana ny toerany tamin'ny fiarahamonina malagasy ny fiombonana. Ny ombonana daholo tamin'ny Ntaolo malagasy, ny tany, ny asa, ny fitaovana, na ny fifaliana, na ny fahoriana, na ny sakafo, na ny zanaka. Talohany misy trano be isam-pianakaviana. Itsy hoe han'olo jiaby alokao. Isaka olo minday masaka amin'ny trano be boka miaraka mihina, anamafisany an'le fifankatiavana fotsiny zay, de afaka mifampizara, afaka mifampitsinjo. Ny zanaka iombonana rehefa madira, ye matsaiky maditra be, io zanaka andrano, esaky ty maty ko anao, manova an'izany manao am'izao. Anao manteraka anakay, anao mamabako, sa anao mamako, zay alaoka amo. Ary ny tena loza mapakapeo iny zaza iny amin'ny ray aman-dreny iny. Hainao mamama na hainao mababa, zato iny volandro fulany ary za voangoiny zany amin'ny zananao raha kabarikaraha ty. Io tsy mandalo maso tsivana anainy direct izy miatako koa an'le olo vola iny. Teraka le samy mandeha samy tady. Fa zany hatsarany fiombonana zany teo amin'ny Ntaolo malagasy tena tsara dia rava, satria ny volena tamintsika malagasy ny fakamamina ny antena, ny fikarohana ho an'ny tena samy rery, fanandratana ny tena samy rery, tsisy fieverana ny hafa, ny saina maka ho azy. Hatreo de velona ny fiainana miolonolona samy rery, samy mandeha samy tady, simba ny fiarahamonina, tsy mahay mifanaja firy-tsony ny olona. Am'izao ny anao miteny fanajana zany, sarotra hitanao an'izany. Foana ny fiombonana tamin'ny fahoriana. Tsy afaka mifamonjy amin'ny fahoriana tsony ny akamaroan'ny mpiarahamonina. Raha sendra misy zany fiaraha-miory amin'ny fahoriana zany, friariana no anehoany azy. Manimba ny fiainam-pirenena nefa ny azadino, zany hoe fangatsiapo amin'ny namana zany, ny fangatsiapo amin'ny mpiarahamonina zany, tena manimba fiainam-pirenena zany. Feny tokony aseho amin'ny ankizy mba ho tsapany zany soa, ateraka n'izany fiombonana zany amin'ny fiainana. Fa ny zaka misy menasy, tandremo anao misoma amindreo ary, za tsy mila, reo tsy tiako, boka anao tsy mila mandehany koa, za tsy mila anao misoma ary, tandremo. De lasa atsika ray aman-dreny ndray mampiditra anatin'ny lohan'le zaza mba tsy hiombona. Anareo no tsy tsara fo, anareo no tsy mifanaraka, tonga de fampidirinareo mitsaika any raha io. Mila volena amintsika ndray ny fanahy-piombonana io. Io no mahatsara ny fiarahamonina malagasy. Fa am'izao gisa mainty, tsisy tsony, samy miolonolona, samy mandeha samy tady, nefa ny zavatra avy nisy de foana tsisy.
kanjaratsika rehetra zany manana didy mamerina ny fahatsarana ny zavatra nisy satria ny ataontsika androany inge dia ho an'ny taranaka rapitso hoe zay na tonga ny nanao an'le lohahevitra taloha be tany hoe ajanono io fitiavan-tanyrazana io fatao hoe tany taranaka amin'izay miara-miombon-kevitra ny rehetra anatsara n'le taranaka zay hoe fanahy-piombonana tapitra ny fotoanantsika ohatra indray ny amin'ny valo irariko fa tsy tohiny ianao fa fantatrao fa tianana ny tsara dia milaza manambara an'izay rehetra tokony mahatsara makasitraka anao nanaraka an'le fandarana